amintsika rehetra dia miarabantsika rehetra ihany koa natratranyizao taona vaovao telo amby roapolo amby roa arivo izao ndaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany dia ndaontsika hivavaka hisaotra ny tompo saotra azy sika satria be dia be ny olona naniry atratran'izao androandroany izao fa ianao dia mbola nomeny tombonandrom-pahavelomana manokana androany mbola tody soma tsara eto ianao any atokantranonao ihany koa ianao manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa natoy izao atsika dia ndao arytsika hivavaka hisaotra azy noho ny amin'izay Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao manome voninahitra ny anaranao ianao ilay Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao no mbola nampitombo ny andro iainanay indray andro any ka mbola nahatratraranay an'izao taona vaovao izao ny taona ny vaovao Andriamanitra fa ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia aminay isan'andro zany ka dia ankasitrahanay ianao zany misaotra tompo fa ianao no nanome ny aina ianao no nanavao-drivotra izay iainanay ianao no mbola nahatoy izao anay dia ankasitrahanay ianao zany zavatra rehetra izany Andriamanitra izao fotoam-pivavahana izao tompo dia mino izahay fa dia hoatrehanao tanteraka ho eto ny fanatrianao ho tsapanay eto fa miaraka aminay eto ianao androany hombanay ianao ary tena hoe ho tonga olona vaovao izay amin'ity androany ity noho ny fahasoavanao noho ny famindraponao hiaraka aminay eto ianao ka ninona zavatra ho ataonay Andriamanitra dia ahinao avokoa zany rehetrarehetra izany misaotra indrindra tompo ho anao ny tera ho anao ny laza ho anao ny voninahitra mandrakizay aleluia amen mendrika ny fisaorana ny Andriamanitra izay tompontsika satria Andriamanitra tsara izy ka andaontsika tonga dia hiteha-tanana avy hatrany ho fisaorantsika azy dia andao tonga dia hiaraka hidera azysika atolotritsika ho azy ny fiderana atolotritsika ho azy ny fisaorana mitafotafo androany
ny tera dia ho anao rery ihany zany. Ianao no anateranay fiderana androany satria ianao no mantsivona anay. mandrakizay tokoa ny fiandriananao Jesosy a. Tsisy mahery tahaka anao, tsisy be famindrapo tahaka anao Andriamanitra. Zany indrindra no antony iankofanay eo anatrehanao, zany ny antony anateranay fiderana ho anao, satria ianao tia anay, ianao mahavita mihoatra noho izay eritreretinay, mahavita manamboatra ny fiainanay ianao, mahavita mampitsy ny tsy misy eo amin'ny fiainanay ianao. Asehonao aminay isanandro ny fahalebiazanao sy ny fitiavanao anay. Ka Tompo, miondrika eto anatrehanao zahay, eto anatrehany herinao. Mihoatra izao rehetra
famindraponao tokoa aminay isan'andro isan'andro Andriamanitra. Iza tokoa moa no tokoa alina aminao? Tsy misy izany. Satria ianao ilay izy atr'izay ka ho mandrakizay. Tsy misy ao alohanao, tsy misy ao aoriananao, fa ianao irery ihany Andriamanitra. Tompo ny herinao mihoatra izao rehetra hitany masina izao.
Eto ianao Jesosy, miaraka aminay eto ianao. Ianao nomenay voninahitra eto. Raiso ny toerana avy indrindra izay atolotra ianao raha eo. Tsy ianao izao mpanomponao rehetra izao. Miaiky ny fahalebiazanao. Miaiky fandriamanitra velona ianao. Miaiky ianao izahay. Kely izahay Andriamanitra fa ianao no mampiasa anay. Ianao kosa dia Andriamanitra lehibe tsy takatry ny saina. Tsy azo ny saina eritreretina ny fahalebiazanao ary tsy azo vinavinaina. Ianao ilay Andriamanitra avo indrindra. Ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Andriamanitra nanao an'izao rehetra izao. Ilay fiandohana sy fiafarana. Miankohoka eto anatrehanao. Ianao ilay avo indrindra.
misaotra eo amin'ny fonao tananao. Misaotra anao zahay Andriamanitra noho ny famindraponao lehibe dia nataonao nahatratra antetoana vaovao 2024 ity. Mino zahay fa ho amin'ny tanjonanao zao fahavelomana izao ka dia tanterao ny sitraponao ry Andriamanitra. Izahay kosa dia anamafy ny faloranay ny tenanay ny ainay ary ny fananay hoe ho atananao. Anompanao tokoa zahay amin'ny tetoana 2024 ity. Tsy ala aminao, tsy vadika aminao, fa ho vavolombelon'ny fisinao ary ho vavolombelon'ny herinao mandritra ny taona ray manontolo. Misaotra Andriamanitra fa tsara ianao, tsara amin'ny rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy makatorantsika tompoko. Ny voalohany teny fiadanana ho antsika rehetra tompoko. Raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika zao natratrarantsika ny taona vaovao 2024 izao ka dia ho zahay hoe arabaina fa natratra ny taona ianao ary arabaina fa izy zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny tetoana ity. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafy refitrevitra mihoatra n'izany dia ataovy any. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Dia arabaina toy izany ihany koa ianareo izay any tokantrano manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny télévision, na YouTube, na Facebook. Arabaina ianareo fa dia nomen'Andriamanitra tompon'andro velomana ka natratra antetoana 2024 ity. Na izay eto, na ianareo any tsy handalo fotsiny ane tetoana ity fa Andriamanitra mindra fo dia samy mandray fahasoavana avokoantsika rehetra. Amen. Ny ankatana amintsika rehetra fotsiny dia izao. Aoka hitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao amin'ny tetoana ity. Aoka anamafy ny faramasinanao, ny fiainanao ihany koa ianao. Amen na. Aza manaiky ho resy ny fahavalo, aza manaiky ho resy ny fakapanahy, fa sehoy fa efa an'Andriamanitra ianao. Fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra mantsy ho antsika amin'ny tetoana ity. Dao mbola hiteka mafy ho an'ny tompo ihany isika tompo. Alleluia. Ny voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany. Andao tsy hanao hira anankiray aoriana anty hira iarana manao ity dia samy vavaka isika. Tena hisaotra no zao fahavelomana nomen'Andriamanitra antsika izao. Tena ho raisitsika zava-dehibe mihitsy zao naneken'Andriamanitra hoe velonay ny isika. Faharoa dia amafisitsika fa an'Andriamanitra isika amin'ny tetoana ity. Amen na. Tena asehontsika mihitsy fa tena an'Andriamanitra vavolombelon'ny heriny, vavolombelon'ny fisiny isika mandritra ny taona ray manontolo. Tena loarino anatin'ny fonao, tena loaro na atsakana koa ny tananao ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Hira anankiray zany no iarana manao dia ataontsika izay vavaka izay.
akpimy masinao anaty zany hira dia raha tsika mioditra amin'Andriamanitra izany. Misaotra tompo ndao tsika rehetra tena hiaraka hivavaka. Androany no fotoana voalohany hanompotsika an'Andriamanitra miaraka ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity amin'izao taona vaovao 2024 izao. Noho izany dia ataovy zava-dehibe amin'ny fiainanao ny fatokavana teto ka dia aoka hivavaka daholo tsika rehetra ka samy anamafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, samy anokana ny fiainantsika mba ho an'Andriamanitra. Ary raha nisy toetra na toe-panahy na nisy zavatra hafa tsy araka an'Andriamanitra no ataonao dia anao fifonana sy fibebahana izany. Ka amin'ity taona 2024 ity dia ho kristianina azo antoka fa zato isan-jato an'Andriamanitra isika rehetra, na ianareo any atokantrano dia ho tahaka izany ihany koa. Samy mivavaka izy, loharina anaty fonao, loharina anaty fonao, loharina anaty fonao. Toy izy tompoky ny vavaka irantsika manao amin'izao fotoana izao. Misotranao Andriamanitra, misotranao Andriamanitra, misotranao, 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 misotranao. Halleluja. Toizatsika mivavaka akipitsika matsika iarahantsika manao le ireo hoe avo indrindra ianao aondreny lohanao anaty izany tratrahitra izany. Tsy misy mitovy aminao ry Andriamanitra rana eo. Ianao no lay izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Ianao no alpha sy oméga, ianao no fiandohana sy fifarana. Ary nreto izay miakoko eo anaty anao, miondrika eo anaty anao.
misaotra misaotra tompo misaotra tompo mandray an'izao fiakofa nataonay eo atongotrao zao ianao ka ho fahasoavana ny fiainanay amin'ity taona ray manontolo 3 arivo ity filona no hiteny anam-ponamponao an'izany misaotra tompo amen alleluia alleluia do mbola hitiaka mafy ny tompo isika tao mirefitrevitra ny teako ao ho an'Andriamanitra amen dia amin'izao fotoana izao tsika dia roso hitondra ny fanatitra androany zany no anao fanatitra voalohany isika amin'ity taona 3 arivo ity dia hoy aho hoe fanatitra tatahaka ny ahoana no ataonao androany zao na dia be dia biary ny fandaniana nataontsika tamin'ny faraparany taona iny hatramin'ny andro androany dia asehoy ny finonao fa ianao dia sa manome satria mino ny voalaza amin'ny baiboly ianao fa raha manome dia Andriamanitra no amatsy anao ary mihoatra be no izay nomenao mihitsy no azo antoka ho ataon'Andriamanitra zay le atao hoe fitahina mioapapana ho tantaran'Andriamanitra amintsika fiangonana amen amen ka dia iroso zany tsika tondra ny ampafolo-karena ty anoloana ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra atsika rehefa avy eo dia tatazany manokana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay dia ity no azadiny androany akio anefa no fotoana amierenantsika n'ilay valopy atao hoe valopy raky debe androany zany no amerenantsika n'lay izy ka dia hoy aho hoe samy manao tsara daholo sika rehetra lay raky debe ataontsika moa araky ny fanambarana tamintsika matetika dia entitsika anoanana ny fanamboarana trano fiangonana zay ajorontsika ohatra amin'izany ny trano fiangonana zay ataontsika any Atsafilo commune Atsafilo districtny Ambohidratrimo ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra iriry any tsy mahity antoko sika raha manome ho an-tompo ka dia mandrositsika ho anatin'izany mbola hiaraka anome voninahitra ny tompo amin'ny alalan'ny hira mandrotsika tompoko zay toy ny ampafolo-karena Fisaorana
Satranao miar milasaku we ampoanao ny fahasoavaku. Eny toboky soratseran'Andriamanitra zany zay a ny rakidehibe zany mbola hotatazana ho tanterana zany zao dia ao anatin'izany no anao filazana amintsika rehetra ao. Amin'ny alahady herin'ny androany araky ny fanambarana tamintsika fiangonana dia fotoan-dehibe. Fotoan-dehibe tsy mbola misy toy zany. Fotoan-dehibe miavaka amin'ny taona 320 ity. Amin'ny herin'ny androany zany a dia ifampirarisotsika zay zany amin'ny herin'ny androany. Fa ankoatran'izay a izahay mivady dia hitondra tsodrano ho anareo fiangonana. Zay nonay fa tsodrano zay ho amarin'Andriamanitra tokoa raha ohatra ka raisina ho amin'ny finoana ary tsy ho adinonao mihitsy. Amen na? Ary tena hiatalina tokoa tsika mba andray azany tsodrano zany amin'ny finoana. Ny tsodrano mantsy a raha ny hita ao anaty baiboly dia tena zava-dehibe tokoa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany. Ohatra amin'izany zao Esau fata mihitsy ny lanjany tsodrano ary zany no antony natonga azy nitomany, tena nitomany raha ohatra ka tsy nahazo tsodrano tahaka ny Jakoba izy. Tokana ihany va ny tsodranonao rikako eo, mba tsy hofirany ray aho, mba tsy hofirany ray aho, mba tsy hofirany ray aho. Ka dia tanitsika ho tonga daholo ary tsy anao ihany no tokony ho tonga eto fa na dia nivady aman-janakao tsy vavaka eto azy, resao izy mba ho avy eto amin'ny ho andrio mba ndraisany tsodrano. Ny olo-patatrao namanao dia resao mba ho avy eto amonjy ny tsodrano. Ka ny fotoana tsodrano zany dia amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora maraina ary amin'ny 10 ora maraina. Reo zany ny fotoana natokanay a hitsofana rano anareo fiangonana. Ka dia tongava tompoko. Ny fotoanantsika moa amin'ny 20 amin'ny herin'ny androany dia mitohy, dia takizany koa amin'ny 2 ora dia mitohy. Fa saingy amin'ireo fotsiny a tsy misy an'ilay fotoana manokana ho an-tsodrano fa toy ny fotoam-pivavahana rehetra nataontsika hatramin'izay ihany. Zay zany tompoko no filazana everiko hoe lehibe tena lehibe tiako ampitaina amintsika fiangonana tonga manalika an'ity fotoan-dehibe ity. Ka dia omena tompo ny voninahitra. Ndao tsika mbola anao hira anankiray aloha melohany tena ilazana amintsika ny tenin'Andriamanitra zay natao antsika amin'ity androany ity. Zay inoko fa tenin'Andriamanitra hiantoka ny fiainantsika mandritry ny taona ray manontolo dia ny taona 320. Jehova ô dia raina ianao. Zay zany hira irantsika manandritra amin'ny feontsika eo anatr'Andriamanitra. Raha mety ataontsika mpitsanganana zay hira izay. Sama
miasina izao rehetra izao miompiana farainay io mandraky izany farainay io mandraky izany Jehova tenainay ianao mankalasany amianarana izao rehetra izao manatsana farainay io mandraky izany farainay io mandraky izany samy makatoerany tompoko ny lohateny ny afatra zay entina ho antsika androany a dia lohateny mikasika ny amin'ny tokony ananantsika finoana amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika ka androany zany dia hoy aho amintsika rehetra tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity na ianareo zay manaraka zao fotoana zao any atokantrano misy anareo any tsy maintsy manana finoana isika tsy maintsy manana finoana isika dia ny finoana an'Andriamanitra ary ny finoana ny teny voalaza ato anatyity baiboly ity tsy maintsy manana finoana isika tsy maintsy manana finoana isika dia ny finoana ny tsodrano sy ireo teny zay ho avotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo tsy maintsy manana finoana isika ahafahan'Andriamanitra mitrantsehatra eo amin'ny fiainantsika ka amoaka antsika ho mpandresy ary amoaka antsika ho amin'ny fitahiana izy amin'ny taona ity amen amen tsy zany matsy fa raha mpandika baiboly tokoa isika dia mahita fa ny finoana dia misarika an'Andriamanitra aneo zavatra lehibe sy mahagaga aneo zavatra tsy takatra saina maneritreritry ny olombelona eo amintsika zanak'olombelona zay zany ny finoana zany indrindra no antony natoka ny Hebreo 11:5 hoy izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika na inona filazantsika ny mombantsika raha tsy amin'ny finoana tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika fa zay manatona an'io Andriamanitra io zay manompa an'io Andriamanitra io zay miakoka amin'io Andriamanitra io dia didiny baiboly tsy maintsy mino zany olo zany fa tena misy Andriamanitra tena misy marin'Andriamanitra ary tsy maintsy mino zany olo zany fa Andriamanitra dia mpamaly soa ho an'izay rehetra mitady azy mpamaly soa ho an'izay rehetra mitady azy amen zany nge no antony natokan'i Jesosy raha ohatra ka vakinareo ny voalaza atao amin'ny boky Matio, Marka, Luka, Jaona dia mahita isika rehetra fa rehefa nisy olona tonga teo amin'i Jesosy
ny taraina fanasitranana, ny taraina fanafahana, ny tady vaolana. Dia inona hatrany hatrany ny teny nataon'i Jesosy? Tongava aminao arak'izay nonao. Raha mihinana fa mahay manao an'izany aho, dia ho arak'izany tokoa no hitranga eo amin'ny fiainanao. Ka amin'izao tsika manitsika ny taona 324 izao, dia tena entaniko ianareo, aporisiko ianareo mba tena anana finoana tokoa mandritra ty taona 324 ity. Na inona zavatra mety hoe zavatra ratsy hitany masika, zavatra hafahafa eny ny sofitsika, na inona ataoko hoe zavatra efa miatra eo amintsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika riavana, dia mijoro foana ianao amin'ity taona ity ho lehilahy ho vehivavy tena manam-pinoana. Sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Hiantoka ny fiainanao mandritry ny taona ray manontolo ny finoana anananao riavana. Hitantara aminareo zavatra efa nisy tao anaty ity baiboly ity aho, dia ny tantaran'ny Estera sy voaka jiosy tamin'izany fotoanandro izany. Tantarain'ny baiboly fa namoaka didy ny mpanjaka izay tsy olon'Andriamanitra fa olon'izao tontolo izao. Namoaka didy fa ho aringana ny jiosy rehetra tao sosana. Enjany zany a, mafy zany a, toy ny lalan'ny Mediana sy Persiana tsy azo ovana. Fa rehefa zay mivoasoratra dia zay ny tsy maintsy ampiarina. Dia teo alohan'izany ny tady vaolana ny vahoaka jiosy rehetra miaraka amin'ny Estera. Fa rehefa nandeha fotoana dia tsy voavanjareo ny olana. Tsy hita zay fomba ialana manoloana n'ilay fahafatesana mandodona. Dia tamin'ny farany indrindra, zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena ilaina manana finoantsika. Fa rehefa manana finoantsika, voasarika Andriamanitra hitondra fandresena, hitondra fitahiana be mihoapapana amin'ity taona 324 ity. Fitahiana ho anao, fitahiana ho any ankonanao. Alleloia. Dia inona ho ianao no nataon'ny Estera tamin'ny fotoana farany? Andao hivavaka isika atelonandro, tsy hinan-kanina sady tsy sozano, fa hivavaka amin'Andriamanitra isika, mba homen'Andriamanitra antsika amin'ny famindram-po, ka dia mody antsika izy manoloana izao fahafatesana zay atrentsika izao. Hivavaka fadianina isika, ianareo hifadianina, zao ihany koa hifadianina. Dia ity ny zavatra anankiray teny elazako hoe tao amin'ny Estera ny finoana, ary iriko mba ho ananantsika ihany koa izay finoana nananan'i Estera izay. Dia hoy Estera, ao anatin'io ateloana tsy nanan-kanina sady tsy sotroana rano io, andeha eo mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy. Satria tamin'izany fotoana izany a, dia misy lalàna tahaka izao, na iza makao amin'ny kianja anaty ny eo mpanjaka, kanefa tsy nantsony, kanefa tsy nitondrom-panjaka tamin'ny tembolamena, dia misy lalàna afaty azy. Ny fanapahan-kevitra Estera nefa dia andika n'io lalàna io hoe andeha eo mpanjaka. Finoana no nandehanana. Dia akory ny zava-mahagaga riavana? Fa rehefa nivavaka tokoa ny vahoaka jiosy rehetra 3 andro 3 alina, rehefa nietsika tamin'ny finoana Estera niditra nandeha ny eona tamin'ny mpanjaka, dia avy hatrany fa soavana ny raisiny. Tena hoe fandresena mihezinezina ary fitahiana mihoapapana. Satria avy hatrany mpanjaka dia naka n'ilay tehana volamena, dia niteny tamin'ny Estera hoe ry Estera, inona tadiavinao, inona angatanao, fomeko anao na dia nitsasiky ny fanjakako azy. Dia toizana moa ny tantara, dinganiko ny tantara, fataorina izay dia indro fa lasa foana ny fampiarana an'ilay lalàna hoe ho vinoana, ho ringanina ny voaka jiosy.
ary taorina zay ihany koa dia tsy maty ny tantara-piainan'ireo zanak'Israely reo jiosy lasa nyvoata ry zareo tao amin'ilay fanjakana nisy azy. Amen. Nosoratana izany tantara zany ry havana mba ilazana amintsika fa raha itsika rehetrarehetra io ihany koa no hitoetra anana finoana amin'ity taona 2024 ity, na inona zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity, na inona zavatra tsy maintsy iseho eto amin'ny Madagasikara firenentsika, ianao no le finoana ho avan'Andriamanitra, ho avoakan'Andriamanitra ho mpandresy, ary ho tahina mihoapapana, ho tanteraka amin'izay manao amaina mafy be. Alleluia. Dia mbola hitantara aminareo ihany koa aho tantaran'olona zay nanana finoana tokoa, finoana an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra. Dia tantarany Joshua sy Kaleba izy ity. Mbola tany Egypta zany zanak'Israely, mbola tany ry Mosesy, mbola tany ry Joshua sy Kaleba, mbola tany relo olona mikarazana tao amin'ny zanak'Israely, dia nahazo teny tamin'Andriamanitra zareo fa ho afan'Andriamanitra ao Egypta amin'ny tanana mahery, amin'ny sandry magaga, ary ho tarian'Andriamanitra mba handova an'ilay tany todra-dronono sy tantely, ilay antsoina hoe tany Kanana. Dia tany am-boalohany aloha dia tena nitoetra tamin'ny finoana ry zareo, tena nitoetra tamin'ny finoana. Dia nandeha ny fotoana, rehefa akaiky hiditra amin'ilay tany izay olovain zareo reto zanak'Israely, dia araka fomba fanao dia naniraka mpisafitany aloha Mosesy hoe mandehana safoy ny tanàna, fotopotory mombamomba ny tanàna sy ny toetoetry ny olona ao amin'ilay tanàna, mba hahafahantsika mandray fepetra, mandray fanapa-kevitra. Dia nisy 12 ny rana mba hisafo an'ilay tanàna. Dia verina viandra 12 dia tia ny zava-doza. Ny 10 tamin'ireo nivadika tamin'Andriamanitra, lasa tsy nino an'Andriamanitra sy ny heriny intsony, lasa tsy nino ny teny naloka vavan'Andriamanitra intsony. Ary raha ohatra ka vakina aza ny Baiboly dia no heverina ny tao anaty sain'izy ireo dia hoe Andriamanitra ny diso, tsy mety nataon'Andriamanitra. Satria zao ny teny naloka vavandreo 10 ny safitany manao hoe nahoana Jehovah Andriamanitra no ampitikizo atsika hidro amin'ny tanàna io, mba hanolotra ny vady aman-janakitsika eo an-tanan'ny mponina ao amin'ilay tanàna. Lazay fa Andriamanitra indray no mampitikizo, lazay fa Andriamanitra indray no mampidoza azy ireo, lazay fa Andriamanitra indray no manolotra ny vahoaka an'Andriamanitra hoe ho an-tanan'ny fahavalo. Ohatr'izany toetra le 10. Dia nanapa-kevitra izy 10 hoe ok'izay, tsy hiditra ao mihitsy izahay, tsy hiditra ao mihitsy izahay na inona teninareo, na inona fanirena ataonareo. Mety aminay dia hoe andao hitady fidy olona hitarika antsika indray mba hiverina ho any Egypta. Fa Joshua sy Kaleba kosa tsy mba tahaka izany, fa ny azo roalahy dia tena tao amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra, tao amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra, tao amin'ny finoana an'ireo teny izay efa nambara Mosesy tamin'ny zanak'Israely ray manontolo. Ary izany no antony natokany Joshua sy Kaleba nijoro teo anatrehany be sy maro, teo anatrehany vahoaka, hoy izy roalahy, raha sitraka Jehovah, raha sitraka Andriamanitra dia omena antsika io tanàna io, finoana no nilazan'izy roalahy an'izany. Andeha mihitsy isika hirohatra hiara-hiditra ao, satria ny fahitana azy rehefa avy ny safitany izahay dia efa niala tamin'ireo mponin'ireo ny hery fiarovana, tsy manana fiarovana intsony ireo, hanina ho antsika ireo, andeo tsika hiditra ao,
miteny an'izany izy roa lahy satria tao aminy ny finoana. Ary na dia tapatapainy olona ary izy roa lahy dia nakan'olona vato hoe hotorano ho faty dia tsy nahoana izy mirahalahy zany fa dia hoe ny azy dia zao hoe raha sitraky Jehova omenantsika io tanàna io, andao mihitsy sika hiditra ao amin'io tanàna io. Dia dinganina tantara tafiditra somatsara izy roa lahy sy ireo olona tanora teraka tena ampandehanana tamin'izany fotoan'izany, tafiditra somatsara. Fa zay tsy nanam-ponao kosa dia araka ilay fitentsika malagasy hoe dia ny hitan'ny havana, maty ny apatrapatra teny amin'ny tany efitra avokoa izy rehetra. Ry havanao, zany tantaraiko amintsika rehetra zany dia entiko hitomana atsika amin'ity taona 320 ity hoe andaontsika hitoetra amin'ny finoana. Mivavay ianao mba tsy hirorosaina mihitsy fa tena hitoetra amin'ny finoana hoe amin'ity taona ity dia ho asehon'Andriamanitra miariary eo amintsika ny mahandriamanitra azy, ka na inona mitranga, na inona midony, na inona miseho dia hivoaka mpandresy foana isika fiangonana RHEFI eto Androndrakely, ary hivoaka ho amin'ny fitahiana mioapapana ihany koa. Amen, amen. Matoga matsy manentana antsika fiangonana manana finoana satria zao tsapako zany, tsapan'ny fanagy fa ho mafy be mihitsy, hoenjana be ihany koa araka fomba fiteny ny fiainana eto ambony ty tany ity. Resaka manokana hoe ny fiainantsika eto Madagasikara, resaka vitim-piainana no resako aminareo mafy be sy tena enjana ary tsy ho zaka lanjaina ranomarina. Ary ankoatran'izany dia isy zavatra hafa amin'ny karazany iseho eto ambony ty tany ity, iseho amin'ny sambatan'olona, ary zay zavatra hitsanga maro samihafa izany dia ho hitsapantsika hoe tena ampahory, tena ampijaly. Zany zany nitranga amin'izao taona diavintsika izao, amin'izao taona 320 izao. Raha mitantara zany tsy hoe mampatahotra anareo fa milaza aminareo ny zavatra isy sy mampiomana anareo hoe inona zany tokony ataontsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Zao mantsy tsy maintsy tanteraka zany zavatra resako aminareo zany, tsy honohony zany nanganogano fa teny efa nambaran'i Jesosy ato anaty baiboly ity. Ndre mandeha ao amin'ny Luka toko fa 2:20, ao amin'ny boky Matthieu toko fa 4:20 dia nilaza Jesosy fa mielon'ny hiaviako eny amin'ny rano lanitra, mielon'ny atongavako hakanareo zay ahy dia isy fahoriana amin'ny karazany iseho hita ambony ty tany ity hiatra amin'ny olona tsiraray avy. Ary samy fahoriana izany dia ho mafy be, ho enjana be ary tsy ho zaka lanjaina mihitsy. Zay ny teny nataon'i Jesosy. Manamafy azany koa Paoly apôstôly, Timoty 2:3 zao ny teny nataony: aoka fantatrareo fa ny aparany ihany dia isy andro mahory. Ary zao vaninandro diavintsika izao mihitsy io andro lazain'ny Paoly hoe andro isin'ny andro mahory. Antoky amaky baibolitsika mba ahafantarantsika hoe efa niteny an'izany tokoa Jesosy Kristy, efa nilobavany amin'izany izy, ka dia tsy ho voasakatsika ny fisian'ny fiainana mafy sy enjana hitranga eto ambony tany ity sy ireo zavatra maro samihafa zay tsy maintsy iseho eto ambony tany sy amin'ny sambatan'olona. Fa ankehintsika ny voalaza ato amin'ny bokyny Luka toko 1:20, toy izao ny voalaza. Luka toko 1:20 manomboka amin'ny 5:20. Ho Jesosy: ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana,
ary ety ambony tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverizan-kevitra no ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjana ka ho reraka ny fon'ny olona no ny fatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambony tany fa ny herin'ny lanitra mihitsy dia ozongozonina zavatra tsy mbola tanteraka aloha sasany amin'ity teny ity hoe famantarana eo amasoandro sy ny volana ary ny kitana zay ampahoriny olona ampijalany sain'ny olona mbola tsy hita hoe tena tanteraka zany a fa nefa tanteraka dia ny fisilina hoe firondroana ny ranomasina sy ny fanonjana lay antsoina hoe tsunami zany nefa tanteraka dia ankoatran'ireo dia maro zavatra tsy maintsy sy hoe tambony ty tany ity na dia ny fandresantsika amin'ny vaovao hoe mangatsika be ny andro dia moins 30 degré 40 degré 50 degré 58 degré ny atsika any firenena sasany ary tsy moramora miaina amin'ny fiaina tak'izany a tsy moramora be maty ny atsika riavana malala zavatra tsy maintsy hitranga zany rehetrarehetra zany tsy maintsy iseho zany rehetrarehetra zany fa saingy zao ny olon'Andriamanitra rehetra kosa amin'ity taona ity taona 2023 ny fiangonana rehetra kosa amin'ity taona ity taona 2023 zay rehetra manana ny Jesosy amin'ity taona ity manana Jesosy mona sy mitoetra ao anatiny zao ny vaovao mafaly na dia isy ary zany zavatra mafy be sy enjana be iseho eto ambony tany na dia isy ary zany zavatra amin'ny karazany zay ampahoriny olona eto ambony tany ity dia izao ho avan'Andriamanitra ireo zay azy amen ianao toka eto zany sao dia manana antoka manana finoana fa ho avan'Andriamanitra ianao amenna ary zay zavatra miseho amin'ny olona tsy pino tsy avelan'Andriamanitra iseho amintsika pino amintsika olon'Andriamanitra alleluia fa ny condition ho eo dia amafisiko aloha ianao mila manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao zay ny voalohany ianao manana finoana an'Andriamanitra sy ny heriny manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary ianao manana finoana ny tsodrano sy ireo teny avotsiny ny mpanompon'Andriamanitra zay zany ny zavatra ray lehibe tokony hita eo amin'ny fiainatsika ankoatran'izany ianao mandeha amin'ny fiainana matahotra an'Andriamanitra isan'andro zany hoe le toetranao ratsy teo aloha le toepanahinao tsy tsara teo aloha dia tsy tokony iainanao intsony zany manomboka amin'ity androandroany ity amin'izao taona 2024 izao fa ilaina hitsy ilaina amboarina ny tany zao dia hoe raha mahitanao Andriamanitra dia akasitrahany ianao akasitrahany isan'andro ianao akasitrahana mandritry ny taona 2024 ianao zany no condition takirin'Andriamanitra amintsika dia ho hitanao fa ho tanteraka ilay nambarako teo hoe ho avan'Andriamanitra ianao zay iseho amin'ny olona zao tontolo zao tsy avelan'Andriamanitra iseho aminao andoka vakitsika ity faminaniny ity zay voalaza ato amin'ny boky Malaky toko 7 dia arao tsara ny voasoratra eo amin'ny diny 4 ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niainoka nandre zany ary nisy boky nisoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarana ary ho rakotra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko ho Jehova tompony maro ary ho antra ny zanany ao toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloko
dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo. Indray mandeha tafahoana reo olona izay matahotra an'Andriamanitra. Zany hoe tany aloha be tany zany a dia efa nisy olona tena matahotra an'Andriamanitra. Tsy ho tantarana eto mony endrika isehon'ny fatahorana an'Andriamanitra fa io voasoratra io hoe niona reo olona izay matahotra an'Andriamanitra. Ary niresaka izy ireo ny zavatra ny fampiresany zareo tao, ka rehefa niresaka izy dia nanomila tsofin'Andriamanitra ny aina inona zany zavatra resany zareo zany. Dia inona nataon'Andriamanitra avy eo? Avy hatrany dia nakaboky dia voalaza hoe ary Jehova niaino ka nandre izany, ary nisy boky soratana teo anatreny ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarana. Tonga dia soratana tamin'ny boky avokoa hoe reto daholo ireo olona matahotra an'Andriamanitra ary mihevitra an'Andriamanitra. Reto daholo tozao sy tozoavy a ndresika ny fanaovan'izy ireo tamin'izany. Entre parenthèse tandremo ry havana, ty resaresam-pony ty fosafosa olona ity fanaratsiana namany ity, fa ianao mihevitra fa tsisy naheno, tsisy nahita, fa Andriamanitra manara-maso ny fiainantsika andro manalina. Ary efa misy boky iraketana an-tsoratra ny nataontsika rehetra. Ary zany boky zany anyariny raha ty voalaza ity aloha jereny dia hoe ho fahatsiarovana an'ireo olona ireo sy ny resaka nataony. Dia ho rakotra soary reny hoy Andriamanitra anty zao tontolo zao ity. Ho avy zany andro zany. Dia rehefa tonga io fotoana io dia ho jeren'Andriamanitra le boky hoe misy andretolondreto ao Androndrakely ao, na ao Antananarivo ao, na ao Madagasikara ao. Manoloana zao fitsarana lehibe ataoko ho an'ny tany, ho an'ny olombelona rehetra izao, io ilay atao hoe andro voatendrika io. Dia inona nataoko i Andriamanitra? Ho avahako izy. Amen. Zay mahatonga ilay voalaza eo amin'ny 20 hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviny marina sy meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Araka nambarako taminareo hoy ao ho mafy ho enjana ny fiainana eto ambony tany ity amin'ny lafin-javatra be dia be, ary tsy ho zaka ho lanjain'ny olona. Reny zavatra traka tamin'ny androny tany amin'ny taomina 2020 reny ke mikasika ny fisian'ny iny Covid-19 ange tena tsy zaka lanjain'ny olona ange reny na teto Madagasikara na tany am-pitan'ny ranomasina amin'arivo isan'andro maty, tsy zaka lanjainy zany. Ny fisian'ny ranomandry glasy noho ny atsika tena mihoatra lavitra noho izay mieritreritry ny olombelona hoe mahatratratra any amin'ny -50 degré na -50 degré mahery. Tsy zaka lanjain'ny olombelona ange zany ry havany. Fa amin'ny fotoana isy ny zavatra tahaka izany dia tian'Andriamanitra ho avahana ireo izay azy. Amen. Ka dia manentana hoe aoka hitoetra tsara anana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Aoka ihany koa tena hoe anana finoana an'Andriamanitra sy ny heriny, anana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny, anana finoana ny tsodrano sy ny teny avotsy ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ankoatra zany rehetra izany matahora an'Andriamanitra. Nankariary na takonana matahora an'Andriamanitra foana ianao. Dia no tsara ke nytoan'ilay teny fa indro avy ny andro mandorotolo ny fatana fandoroana izy. Zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra ny tany sy ny olombelona eto ambony tany ity dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny fatana fandoroana mihitsy. Zany hoe fatana tena mamay. Ary zany mahatonga ny toan'ilay teny manao hoe ary mipirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra. Zany hoe reo olona zao tontolo zao, reo olona mbola lavitra an'Andriamanitra, reo olona tsy mandrarara fivavahana, reo olona tsy mandrarara ny momba an'Andriamanitra
dia voasoratra io hoe ny anarany dia antsoina hoe vodivary ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sapany. Zany hoe tahaka ny vodivary midorany afo fandoroana tena mamay ny tranga eto ambony tany ity hitranga eo amin'ny olona marobe. Ilay vodivary zao tsy hoe lay vary hita masony ihany no may fa trany amin'ny fakany mbola takariny afo mandoro tsy mialany mihitsy raha tsy potika tanteraka levona tanteraka. Tataka izany ny zavatra tranga eto ambony tany ity. Fa ity mampahery 2020 ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana. Zay matahotra ny anarako hiposany masoandro famarinana. Zany hoe ho avan'Andriamanitra izy amin'ny taona 320 ity. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana. Manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo isika pino, isika izay manana Jesosy, isika izay manana finoana, isika izay matahotra n'Andriamanitra na dia eo ary ny zavatra faran'izay mafy sy enjana iseho eto ambony tany ity dia voaka hifaly evanja toy ny zanak'omby fa isika. Amen. Amen. Raha mijoro mitoetra arak'izany isika dia iaiky ny olona fato amintsika Andriamanitra. Amen. Amen. Ary na dia io fanentanana antsika hoe hifampiaraba dia hiteny hoe fiadanana. Zay nanentanako anareo tamin'ny faraparan-taona iny iveriko fa tsy kisendrasendra nambarako taminareo zany fa fiainana tian'Andriamanitra hiainantsika amin'ity taona 2020 ity. Amen. Amen. Ka androany amafisiko amin'ny anaran'i Jesosy ho avan'Andriamanitra ny ianao, ho avan'Andriamanitra ny ianao ka dia hivoaka mpandresy, hivoaka ho afitaina lehibe na inona amafy ny ady eto ambony tany na ny amafy ny zavatra sarotra eto ambony tany ity dia hivoaka mpandresy ianao, hivoaka mpandresy ianao, hivoaka ho afitahina ianao, hivoaka ho afitahinana ianao ary fiadanana ne ho an'ny olona eto ambony tany ho an'izay kasitrahany ho tanteraka amintsika daholo zany rehetrarehetra zany. Halleluia. Halleluia. Hitantara aminareo ingahy fa tena toetra n'Andriamanitra mihitsy manavaka antsika io, manavaka ny olona zany ary mamoaka le olony ho mpandresy ary ho amin'ny fitahina tokoa. Tena toetra n'Andriamanitra io. Ohatra amin'izany zao ny zava-nisy tany Egypta, zavatra nitranga teo amin'ireo zanak'Israely. Tapa-kevitra Andriamanitra fa ho tsaraina ny tany tao Egypta, ho tsaraina ny olona rehetra monina ao Egypta. Dia inona ho ianao no fanapa-kevitra Andriamanitra tamin'izany? Aniraka anjely aho hoy izy amin'ny mamatonalina mba amono ny lamato rehetra na ny volo ateraky ny olona na ny volo ateraky ny biby. Tsy misy avahana io na ny volo ateraky ny olona faran'izay mahantra indrindra na ny volo ateraky ny olona manatoerana ambony indrindra dia hiaran'io fahafatesan'io zany. Zay le fitsarana tian'Andriamanitra aseho tao Egypta. Dia rehefa lohabavany amin'izany Andriamanitra nanambara fisin'izany dia niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra ary Mosesy indray niteny tamin'ny zanak'Israely hoe tapa-kevitra Andriamanitra fa hitsara ny tany, hitsara ny mponina rehetra eto Egypta. Ka mba tokany fitsarana io tsy hatratra antsika zanak'Israely satria tsika olon'Andriamanitra. Dia izao nataonareo maka zanak'ondry na zanak'osy vao herintaona dia ho vonoanareo amin'ny takariva izany ary
atondrareo ny enana zay ny nananareo azy fa tsy andrahoana ary avy eo ny rany atao eo amin'ny tatoam-baravarana sy tolam-baravarana fa amin'ny mamatonalina hitety tanàna io anjely io ary hiditra ohatran'ny olona fa raha mahita raha eo amin'ny tolam-baravarana sy tatoam-baravarana izy dia iny manambara fa olon'Andriamanitra no monina sy mitoetra ato ka tsy dirana. Iny manambara fa olona manam-pinoana an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ary manam-pinoana an'Andriamanitra sy ny teniny ny olona ato ka tsy dirana. Dia tonga tokoa ary ny mamatonalina dia voalasa amin'ny baiboly fa dia tonga tokoa ilay anjely tsy mba tara tsy lasa loha fa tao amin'ilay fotoanan'Andriamanitra mihitsy, ilay fotoana voatenin'Andriamanitra mihitsy no natongavany dia nandringana ny lamato rehetra tao Egipta na ny voaloha teraky ny olona na ny voaloha teraky ny biby. Fa tao amin'ireo zanak'Israely tsy nisy na dia olona anankiray aza nafatesana satria nahoana? Satria olon'Andriamanitra ry zareo ary fanampiny olona nanana finoana. Nanana finoana zareo satria nataony ilay nasain'Andriamanitra nataony Mosesy hoe maka zanak'ondry na zanak'osy heritaona dia vonoana dia atono dia hohanina ary ny rany atao amin'ny tatoam-baravarana sy ny tolanam-baravarana izany. Alleluia, alleluia. Ry havana malala tonga eto ny soratany izany tantara izany mba ilazana amintsika fa tahaka izany mihitsy ny tian'Andriamanitra tao amintsika amin'ity taona 320 ity. Averiko indray hoe tsy voasaka ny herinao na ny herin-tsainao, tsy voasaka ny fahaizanao ny amafy ny fiainana na ny mahenjana ny fiainana eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Tsy voasakanao mihitsy izany, tsy misy mahasakana izany satria izay ilay hoe andro efa voatenin'Andriamanitra. Ireo zavatra hafa izay mampahory mampijaly ihany koa dia tsy voasakana mihitsy. Raha nanakana ny olombelona dia voasakany zareo l'Amerika ny fisian'ny atsika be mba tsy hangatsika mihoatra ny tokony ho izy. Voasakana fa tsy hay ny fahaizana mampalalana ny olombelona sakanana ilay fitsarana ty zao tontolo zao ty, fitsarana ny tany izay mampahory mampijaly zanak'olombelona. Tsisy masakana izany. Fa ny masakana izany tsy ho tanteraka dia ny finoantsika ho ao an'Andriamanitra sy ny heriny. Ny finoantsika ho ao an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anatyity baiboly ity. Ny finoantsika ho ao ny tsodrano sy ny teny ho avotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo ary ny fanapa-kevitsika hoe tena hitoetra ao amin'i Jesosy isika ary andeha amin'ny fiainana matahotra an'Andriamanitra. Amen. Taka manokana moa tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nanao ny soratra lehibe io aho hoe ho Jehovah-Andriamanitra. Izao ny Andriamanitra tsy toa mandeha ihany ao anatreko ka aoka tsy misy tsiny anao. Tena vavaka mihitsy aho hoe ampio Andriamanitra. Ampio aho mba tena ho tonga amin'izany ny fiainako eto ambody tany ity. Tario lalanao mba tena ho arak'izany teny nataonao tamin'ny Abrahama izany no tanteraka eo amin'ny fiainako amin'ny fiainan'ny vady amin'ity taona 320 orako. Azantsika iseho eto ambody tany faly avanja toy ny zanak'omby fa hoenky ny hafaliana, hoenky ny haravona. Amen, amen. Arengany amin'ny alala izany fahasoavana lehibe ampomban'Andriamanitra antsika izany dia irohatra ny olona rehetra hitanjozotra andeha hiaraka amintsika anompan'Andriamanitra hiaraka amintsika. Amen. Misy faminaniana izay mahatato amin'ny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy sianina Isaia 4 dia 2 sy 7. Elo tsara. Ary izao no tonga ny aparana amin'izao vaninandro izao. Ny tendrombohitra misy ny trano Jehovah dia orina eo an-tampony tendrombohitra ary asanatra ho avy noho ny havoana. Izany hoe ny fiangonana tahaka antsika izao zany efa eo amin'ny toerana Alakamisy izy
satria nataon'Andriamanitra ho fahazavana tamin'ity taona ity manompoka androazy zany. Amen. Ary joro zay litom-bavaka tsy ho azo ozogozonina mihitsy na dia enitsika hoe miatra amintsika ary ny amafiny sy ny mahenjana le fiainana, tsy mijoro, tsy ho vozogozona mihitsy satria fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ry havana. Fantany tokony atao hoe izy tsy malasa aloha, izy tsy matara, fantany tokony atao. Amen. Amen. Zay zany vavaka irantsika manao, apetrao amin'ny fonao tananao, tonga dia vavaka daholo tsika rehetra. Ny mpidera kosa avy hatrany dia maka toerana ety anoloana izany. Samy vavaka arak'izany ambarako zany a sika rehetra tompoko. Samy vavaka arak'izany fanentanana ataoko zany a sika rehetra tompoko. Malora tena tsara ho an'Andriamanitra, amboary ny toetra sy ny toe-panahinao, hibebao ireo zavatra tsapanao tsy nety ny ainanao tamin'ny taona lasa, hibebao zany anao fifonana manokana amin'Andriamanitra zany, mangatany raha Jesosy anadio sy anamasinanao ary manaova défi fa ianao dia olona tsy azo ozogozonina, fa olona manana finoana, tena manana finoana, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Iseho eo amintsika amin'ity taona 2024 ity. Samy vavaka izy. Halleluia, halleluia, halleluia. Anao zahay, anao mandrakizay zahay Andriamanitra. Jehova ny faloran-tenanay, fandroso amin'ny tsaratsara kokoa. Mitoetra anay, ny toe-panahinay, ho amboarinay amin'izao fiandohan'ny taona izao, ho toetra sy ho toe-panahy tsara. Ho toka olona araka fonao sy olona tanteraka amin'ny fanarana anao zahay amin'ity taona 2024 ity. Ary ho araka ireo tantara zay nampitondrana ho ampanomponao Andriamanitra no hitranga amin'ny fiainan'ity fiangonana ity. Ho avan'Andriamanitra takatrireo zanak'Israely tao Egypta izy ireo izay rehetra. Ho avan'Andriamanitra taka Josua sy Kaleba izay niditra ny tany tondra-droa sy tantely izay rehetra tonga eto. Halleluia. Hivoaka mpandresy taka ny Estera izay tsiraray avy. Amen. 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 Samy vavaka ataovy manakoaky mihitsy ny vavaka ataonao amin'izao ori izao. Ataovy manakoaky tompoko, ataovy manakoako. Dia iarantsika manao anaty izany ilay hira hoe avondrindra. Mbola ao averintsika zay hira zay avondrindra.
akpiany masitsika ivavaka ho anareo ao apetra ho fono ny tanana Andriamanitra nomena tombonandro havelomana izahay ka nataonao natratra ny taona ity sanatria ho tsarainao miaraka amin'ny olo zao tontolo zao na miaraka amin'ny gentilisy izahay fa izahay zao no Jesosy Kristy zanakao dia natao ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Halleluja, halleluja, halleluja. Ka raha toka ny andro voatendrinao araka faminaniana nampitondrainao ny Malakia dia hanavaka anay ianao. Hanavaka anay izay manana ny Jesosy ianao. Hanavaka anay izay manam-pinoana ianao. Ary hanavaka anay izay matahotra an'Andriamanitra ianao. Amen. Ahita izany ny olona rehetra ka hitany zotra andeha tadiny anao Andriamanitra izay Andriamanitra ivavahanay fiangonana RHEFI eto Androndrakely. Ho ataonao izany Andriamanitra. Ho ataonao izany. Endra namanay izay manaraka izao fandarana izao manao fitem-pivavahana amin'ny alalan'ny televizion na Facebook na YouTube. Amindranao fo ihany koa izy ireo. Ka andray izay nambaranay teto Andriamanitra. Halleluja. Iavaka fiainanay amin'ny tontolo ity. Iavaka fiainanay amin'ny tontolo ity. Ary efafaka amin'ny anaran'i Jesosy le raha nalatsaka Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho fiarovana ho anay rehetra. Ka dia mandamoka izay rehetra mety hafitsifitseny na fitapitaka ataon'ny devoly. Misaotra tompo, misaotra. Halleluja. Amen. Fisaorantsian'Andriamanitra dia andao hitehaka antsika tompoko. Raha mbola misy mafy be noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja. Dia isaorana ny tompo ry havana malala. Amen. Amen. Dia andaontsika hanao hira anankiray dia orina ty ity dia roso amin'ny fitsofandrano andreo zaza madinika isika. Ka dia angatantsika izay manajanaka tsofana rano androany tonga dia mandroso ety anoloana ety ianareo. Ato ny sasany dia ato ny sasany. Dia mba misy iray am-pianakaviana mandamina ny atsasany ato dia ny atsasany ato. Tiako indrindra mpiandry zanak'ondry aho ka aza mandana fa raha manantona izy ho taiko tsara ho taiko tsara avelao ny zaza anatony dia mangataka andreto namana mpiara-miasa izay hitondra ny zaza ho an'Andriamanitra tsofina rano mbandroso ety anoloana ety izany. Dia amaky baiboly aloha isika entina milaza
fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fitondrana ny zaza ho an'Andriamanitra sy tsofina rano tahaka izao atrentsika izao. Mikasika ny amin'ny Jesosy aloha, izao no voasoratra. Luka toko faharoa. Luka toko faharoa manomboka amin'ny andininy 120. Ary efa tapitra ny avalona firana ny zaza dia nataony hoe Jesosy no anarana, arak'ilay nataon'ny anjely fony tsy mbola torotoronina taokibo izy. Andiny 220. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalà Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba tolotra ho an'ny tompo, araka voasoratra ao amin'ny lalan'ny tompo hoe ny lavo loteraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Andiny 120. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy izany, ka niandry ny fampinonana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary rehefa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristy ny tompo. Ary nety fanahy niditra teo kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiriny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovana araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra. Amen. Dia araka io teny io mbola kely Jesosy, mbola zaza, dia tsy maintsy netany tany Jerosalema mba tolotra ho an'ny tompo, mba ho tsofina rano, satria izay no mety atao amin'ny zaza. Dia ato amin'ny Marka indray toko 10. Marka toko 10 dia ny andininy 70 ka hatramin'ny 90. Ary nisy nitondra zazakely hoe ho aminy mba hametra ny tanana fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avy aloha ny zaza anatonay ary aza rarana, fa nitoaza ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy mahiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tana taminy ka nitsotrano azy. Tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy teto ambony tany indray, dia tonga ireo ray aman-dreny samy mitondra ny zanany madinika mba atolotra ho an'i Jesosy, mba ho tsofin'i Jesosy rano, fa lavo ny mpianatra. Izany hoe tsy takatry ny mpianatra hoe inona moa mahazava-dehibe ny fanolorana reto zareto ho an'Andriamanitra, dia ndroany ilay ray aman-dreny esory ihany ny zaza, aoka inareo lehibe ihany no anatona an' Jesosy, anatona an'Andriamanitra. Dia hoy ny Baiboly hoe tsy faly Jesosy, tezitra Jesosy, avy aloha ny zaza anatona ary aza rarana. Fa efa voasoratra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia natao ho an'ny zaza. Dia nalainy Jesosy lay zaza nentina teo aminy dia ny vavaka nitrotro azy Jesosy dia nitsodrano azy. Ka tiako ambara zany zava-dehibe ny fitondrantsika zanantsika hoe ho amin'Andriamanitra ny fitsofana rano azy. Ary ity teniko farany, raha sanatria ka ohatrany hoe misy zavatra tsy miady zany eo amin'ilay zanakao, misy zavatra tsy araky ny eritreretanao azy, aza mba kivy. Fa manana finoana mandrakariva fa ny zanakao io efa natolotra ho an'ny tompo tamin'izy mbola kely, efa nitsofina rano. Andriamanitra manana fotoana izay anamarinana an'ilay tsodrano na ilay falorany zanakao teo anatrehan'Andriamanitra. Ny zanakareo rehetra izay efa nitsofina rano tato ane, Andriamanitra hitahiry azy ireny ho azy mandrakizay. Ary reto zaza izay ho atolotra androany ihany koa dia tsy latsaky izany. Amen. Andriany nomen-janahary fitiavana ray ihany. Mandroso izy zany. Zay nanao. Andriamanitra ray ny malala,
raina izay any an-danitra tonga ankehitriny ny fotoananao alorana ty zazy ity ho anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary itsofa amponomponao rano azy amin'ity androandroany ity ka dia ho arak'izay falorana sy tsodrano ho atany mpanompon'Andriamanitra ny no tanteraka amin'izao zazy zao. Amaika zao zazy zao ianao Andriamanitra ka andray an-tanana zao zazy zao ary amin'ny fotoan'andro atsarovanteny dia isafidy ny anolo-tena ho anao izy ka lompo anao tsy vadika sy tsy ala aminao ity zazy ity ary tsofoko rano azy ho isan'ireo olona tena afana fosy rehetra eo amin'ny famponanao amin'izany fotoan'andro zany. Ho fitahiana ho an'ny fianakaviany ho an'ny ankonany ity zazy ity hiavaka ao amin'ny tokantranony ray aman-dreniny any ity zazy ity ho tsapan'ny olona rehetra fa dian'izao dia fa iain'ny olona sy hitan'ny olona fa olona manana ny fanan'Andriamanitra izy. Ho arovana amin'ny ratsy tokoa ity zazy ity tsy anakery amiely azy ny ratsy rehetra avy any amin'ny razam-beny any. Misaotra Tompo. Amen. Jesosy no metraka tanaka amin'ity zazalahy kely ity raha kotondramanga teny ela mirady ny famiraponao ho eo aminy mandrakarivo na amin'ny andro na amin'ny alina ho tapaka zay femitroso vany amin'ireo ray aman-dreny vany amin'ireo razam-beny mamangasy toanao Andriamanitra ka lompanao ty zazy ity ary tononotro androso an-drano fitahiana ho an'ny fianakaviana izy fahasoavana ho an'ny namany rehetra voarony ratsy lozy izy ka tsy misy manakely mely azy amin'ny fahavalo ho tafita izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ataonao misy ty zazy ity mamitandronanao mampisikafonao ka dia hidina ho aminy fanainao masina ary hitondra sy tarika azy ho amin'izany fahasoavana lehibe zany. Atotro ho tananao izy Andriamanitra mba tanteraka voaka raha manao ny aminy tsofoka rano izy
dia zaza tafita soa amin'ny fiainana rehetra reo herina ozona vany amin'ny raisin'ireny dia tsanakerana anaty zaza ity fa finoko manokana zaza miavaka maro reo piratapoamina reo kozay kozinina fa izy dia ambavana manokana tompo dia nizao dia meo aminy fanainao meo aminy fanainao ary asa ka hoandry naty fiamonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra raiky malara nataonao misy zao zazavavy zao ho amin'ny tanjonanao ho amin'ny sitonanao ankehitriny azy dia mitrotro azy ao tahak'izay fanataon'i Jesosy ka mijorana ity zaza ity vahoanao tokoa hoarovana amin'ny ratsy ny loza izy hoarovana ny tolotra vavaka izy ary manokana izay rehetra hevitra zaza ety zaza tsy ôlotra zaza salay zaza moratezainy zaza mifanainao no eo aminy ka ho hitan'ny olona rehetra miasa mialazo zaza zao masina rehefa tena bavaka miderana hoandry yamanitro fa lehibe ianao fa lehibe fa lehibe miderana hoandry yamanitro fa lehibe fa lehibe mideranao Jesosy miderana Jesosy tompo magaga ianao magaga ianao miderana fanay masina mahery ianao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitantanana sy ny fitondranao anay tamin'ity androandroany ity ka afaka nanolotra andreo zaza mba ho anao zahay ary nitsodrano azy ireo mino ary matoky zahay fa ho araky ny fanoranay sy nitsodranao taonay no hitondranao sy hitantananao andreo zaza ireo
araka izany ny fiafaran'ny fiainana ka dia miondrika eo anatrehanao zahay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafantompo isika. Alleluia. Andao tsika mbola nao hira anankiroa eo mpitsaganana iravoravona sy faliana satria vita samatsara ny fotoam-pivavahana tondran'Andriamanitra antsika tamin'ity Alahady voalohany volana Janoary taona 2024 ity. Alleluia. Hanavaka anao Jesosy amin'ity taona ity. Amen. Dia ho taona feno fandresena ho anao anie ity taona ity. Ho taona feno fahombiazana, ho taona feno fifaliana, ho feno fitahiana. Hampaherezo an'izany leo akaikinao. Ho tanteraka amin'izany ary ho tanteraka aminao ihany koa. Jesosy mahafinaritra foana tsara foana ny zavatra rehetra. Mani to my
maintsy alle raha miloreraka ny saiko rofirofiny toloko e sano averimbero fafa ny ao ampo amindrampo ny fiantrany fasoavana tsara tsy ola fititsy misy farany lehibe ny anarany tsy zokisa vavavao isanandro vaovao na inonino na fotoana tsara fô dia mirara ny fiadanan'Andriamanitra atsika